Hello, hello, baby. Tonga sä toinen sana käskärä, oot ne ona liittain mulla vehivavy rehefa mbaly hoe te kotikoty lehilahy indry zany le ao an-trano iny a na hoe mialohan'ny lehilahy manisy ohatra sy tiandry ilay hoe atao sy tiandry ilay hoe orohana mafy be ohatra de tenendry ramose ay zao lesy sy tiako lesy lahy le manoroka mafy be amin'ny lahy fa mba tsara ela mba somary manaikitra anahako iny iny mba le tiako be tena mahafinaritra be anahako iny eny ramose am'izay zay de ilay nafinaritra indrina atao ay ohatrany tsy tiako lesy le mitsofoka mafy be mba le somary ahotsakotsana kely iny le ravim-boty tena mahafinaritra be tena mety be amiko mihitsy le izy zay de efa anisan'ny connexion ifandraisinareo anankiroa ay rehefa mibata anahako lesy lahy de mba somary le batabatana somary le pelipelika kely ohatry lesy mba tiako be lesy zay mba zay indray atao aloha mba tsy tiany lavy le position ohatra tsaratsara ohatran'izay ay andao rangatsika se lava tsy tokony mba hoe iova fiatsika hafa indray ve tsika rehefa ohatr'izay ohatra hoe mba somary mitsangana kely na ohatra hoe mampiasa ilay lambanana kely lesy mba miova kely etsy indray fa le fandriana lesy tena ohatra makaleo be anahako lesy fa andao mba iova kely indray tsika ay sao de mba tokony nonono ela kely aloha le raha tsatongotra fa hitingy madio be io na izany rehefa nalako daholo le hota eto fa mba indray ranga mba nono kely fa eo le tena ohatrany tsara be mitovy ihany ireo e tsara ho fantatry ny lehilahy fa rehefa ny lehilahy malagasy mampalahelo hoe rehefa le mba molamola ohatran'izay ny vehivavy de tonga de mitsara endrika ivelany ny lehilahy nisy bandina nodina tany ray ito fa jereo ary izy tena lasa ohatra mbolabola be lasa ohatra taratara asa mitsara endrika ivelany ohatray ela raha ohatra moa zany vadiny lehilahy ka hoe voapirofo ny lehilahy fa napirafy izy afaka atao analizy ange atao analizy madama de hita eo hoe napirafy tokoa izy sa tsia fa tsy hoe raha molamola ohatran'izay ny vehivavy de lasa eo amin'izay la mitsara endrika ivelany de avy eo lasa mikorotana ny tokantranonareo analizy zany ny vahaolana raha ohatra lahy ka manana olana hoe fantatra elahy fa hoe napirafy madama na hoe misy zavatra tsy mampetipety ny elahy fa tsy tonga de tsara ny elahy satria izay fihetsika le mitsaratsara ny lehilahy zay le manaratsy vehivavy de ny vehivavy na teo molamola raha lasa tsy sary satria vokatrizay le fanambanen'ny lehilahy mividiana ihany koa elahy akanjo mbolamola tsaratsara ho an'ny vehivavy de mba iny koa anisan'ny manintona ny fiarahanareo anankiroa de tsara ilay fentanana.